miarabantsika rehetra ianareo mpanao gazety moa rehefa avy vita moa ny fivoriana avy any amin'ny Nations Unies dia ataoko fa rariny sinitsiny ny manao tatitra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalanareo mpanao gazety. Ka tonga somatsara eto an-tanindrazana moa zany ny tena anay sy ny délégation niatrika ny 68e session na ny Assemblée Générale ny Nations Unies izay nandraisan'ny filoham-pirenena maro anjara. Tao anatin'izany no nahafahantsika namotra sy namoaka ihany koa fa ao am-pontsika malagasy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena ary indrindra navotra antsika tao anatin'izany kabary sy ny lahateny natao tany zany dia ny hoe afaka nataontsika malagasy ary reharehantsika ny naman'ny olana na dia sarotra azy ny lalana ny diavina teto amin'ny firenena tamin'ny tao anatin'ny fitoniana, izany hoe indrindra tsy ny ady an-trano, tsy ny ady poko ohatran'ny fahita any Afrika, satria dia fantatsika fa maro ny firenena eto Afrika no ao anatin'ny korontana tanteraka, tsy mety tonga any amin'izany fifidianana izany fa dia ao ny ady mikasika ny ara-pinoana, ny ady ny silamo sy ny kristianina, ao ny ady maro isan-karazana fa tsika teto Madagasikara kosa dia tsy nila fitaovam-piadiana ahafahantsika nama ny olana misy teto Madagasikara. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia ny hoe zava-dehibe ho antsika ny namoaka ihany koa tao anatin'izany fivoriana izany ny hoe mba hisiny ny fijery tsy hisiny ny fitanilana ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny fijerevana sy ny fahamahana ny olana any amin'ny firenena maro isan-karazany izay mandalo olana ireny. Fa ny zavatra tena lehibe ihany koa dia ny fionana maro tamin'ny secrétaire général la Nations Unies Ban Ki-moon izay niona tamiko ary nakasitraka ary niaraban'ny vahoaka malagasy tamin'izao dingana lehibe sy goavana nataontsika izao. Toy ihany koa ny fionana tamin'ny présidente ny Union africaine Dlamini Zuma izay nametraka ihany koa sy namarafara ihany koa ny fanohanany Union fianakaviam-be ao amin'ny Union africaine, ny fanohanany ny fifidianana izay atao eto amintsika, izay nangatahako ihany koa hoe rehefa hanampy an'i Madagasikara ianareo dia mila mifandrimbona daholo zany ianareo ho avy hijery sy hanohana an'izany fifidianana atao eto Madagasikara izany. Toy ihany koa ny fionako tamin'ny ny filoha tanzaniana, ny filoha Pomba moa zany izay filohan'ny Troïka izay niresaka ihany koa lava dia lava mikasika ny fomba tena amaranana ao anatin'ny fitoniana an'izao krizy politika miainan'ny firenena malagasy izao. Fa toy ihany koa ny fanatonan'ny filoha ny Côte d'Ivoire Alassane Ouattara any tenako izay niaraba manokana ihany koa noho ny fahasahoina, ny fahasotoana ary indrindra ny heri-po sy ny heri-tsaina amin'izao fanapahan-kevitra nataontsika izao hoe firosoana noho ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Toy ihany koa ny filoham-pirenena Ali Bongo sy ny maro hafa tsy voatanisa izay miaraba indrindra ny vahoaka malagasy sy ny tenako amin'izao firosoantsika makany amin'ny fifidianan'izao. Izay ny tatitra fohy fa raha misy fanontaniana moa anareo mpanao gazety dia eto amaly azy. Filoha miditra amin'ny herinandro faharoa ny fampielezan-kevitra amin'ny zao amin'ny mahotrika anao ny fahitanao ny fisotrazy. Io moa zany mbola manana 520 andro ny candidat tsirairay avy andraisen-dahatra ny mpifidy sy ny vahoaka malagasy mba hifidan'izy ireo. Dia miandrotsika zany hoe mba tena hivoatra marina ny safidin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fifidianana na dia mbola tsy feny tanteraka aza ny zany hoe fifidianana malalaka zany eto amintsika dia ny tenako efa nanaiky ary anao izay zavatra rehetra ihany koa mba ahafahantsika miroso ampitoniana an'izany fifidianana atrehan'ny vahoaka malagasy zany. Samy candidat teo aloha nareo sy Ramatoa Laura Valomanana
Talora Valmanana amin'ny safidy miaraka amin'ny Robinson ho anao kosa filonty samita 54 aloha isany miaraka aminao. Ny arovako aloha hatrany hatrany sy ny toanako hatramin'izay dia ny vahoaka malagasy foana. Ny vahoaka malagasy no toanako ary ny vahoaka malagasy no andraisako fanapahan-kevitra izay vao ny candidat na ny olona ka mikasika ny hoe ho candidat toanana mikasika ny tenako manokana misy ngamba ny fotoana mba hijerevana satria za zao dia ohatran'ny vahoaka malagasy ihany koa mba mitazana sy mijery dia ho avy ny fotoana angambany rehefa tonga ny fotoana dia ho hitantsika eo hoe makaiza inona ny programme maharesy lahatra, iza ny olona tena maharesy lahatra, fa dia nanahy aloha dia ny vahoaka malagasy no candidat arovako sy toanako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny androany. Misy andriamatofiloha apahan'olona ataontsika apahan'olona mitaky amin'izao fotoana izao hoe fanalana ny prime ministre iraisana andriamatoa meriperzika manao mikasika izao. Ataoko angambany fa amin'izao vanim-potoana akatoko ny fifidianan'izao tsy ao anatin'ny hevitra tsy mitovy no andehantsika andovana zavatra betsaka fa dia ny tanjona iraisana rehetra zao dia ny hoe firosoana makany amin'izay fifidianan'izay ka ataoko angambany fa tsy dia fotoanany loatra zao raha tsy hoe misy zavatra hafa mitranga mihitsy angamba fa raha amin'izao aloha raha mitoedra raha dia tsy fotoanany no anovana na mpikambana amin'ny gouvernement na ny prime ministre ihany koa.